Enisaotranao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetrapetsaka ao am-ponay ao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka iroteny avy aminao Itoetrapetsaka ao am-ponay ao Iroteny avy aminao Itoetrapetsaka ao am-ponay ao Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fotoana manokana izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ety am-piandohana dia miarabantsika mirary soantsika sahady mba azo hery avy amin'ny Kristy isika ary ihany koa mba ahafahantsika mitoko manjakariva ny amin'ny alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny anio dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ndezan-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao lehibe sady mahagaga. Misaotra anao Tompo izay tsy mba mandaho anay, tsy manadino anay. Momba anay amin'ny fomba manokana ianao ary mitahy anay ary mananatra anay ihany koa sy manitsy ny dianay. Tenena rehefa voninkaino anao izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fijaliana miaraka amin'ny Kristy. Andriamanitra dia tsy mitarika ny zanany velively raha tsy izay novidiany ho tarihana ihany. Raha toa ka afaka mahita ny farany hatrany am-piandohana izy ireo ka mahafantatra ny voninahitry ny fikasana izay tanterahany amin'ny maha-piara-miasa aminy, tsy Enoka izay nafindra tany an-danitra na Elia izay niakatra tamin'ny kalisy afo no lehibe na be voninahitra noho i Jaona izay mpanao batisa izay maty irery tao an-tranomaizina. Nomena anareo solon'i Kristy io izy tsy nihino azy ihany fa nijaly koa noho ny aminy. Ary amin'ireo fanomezam-pahasoavana rehetra omeny lanitra ho an'ny olombelona dia ny fiombonana amin'ny Kristy ao anatin'ny fijaliana no fitokisana sy voninahitra ambony indrindra. Tamin'ny vanim-potoana rehetra dia nitevatevaina sy nienjehana nirak'Andriamanitra ny fidian'Andriamanitra nefa tamin'ny fahoriana no nieleza ny fahalalana an'Andriamanitra. Mpianatry Kristy rehetra dia tokony hirotsaka ho eo amin'ny laharana ary hampandroso ny asa anankiray ihany satria fantany fa ny fahavalony dia tsy mahavita n'inona nohitra ny fahamarinana fa ho an'ny fahamarinana. Andriamanitra dia midika fa ny fahamarinana dia hoentiny eny aloha ary ho lasa foto-kevitra hodiniana sy fanakalozana hevitra na dia amin'ny alalan'ny fanamavona apetraka aminy azy izany. Tsy maintsy misavoritaka ny sain'ny vahoaka, ny fifandirana rehetra, ny fanalambalaka rehetra, ny fiezana rehetra hameperana ny fahafahan'ny fieritreretana dia fitaovana fanairana ny sain'Andriamanitra izay mety ho rendremana ratsy izany. Izay rehetra amin'izany andro ratsy izany dia hanompan'Andriamanitra tsy hamitahotra araka ny baiko ny feon'ny fieritreretana dia tena mila herim-po, entitra ary fahalalan'Andriamanitra sy ny teniny. Fa izay mahatoky amin'Andriamanitra dia enjehana ho heverina ny antony manosika azy, atao diso hevitra mihitsy, niezaka tsara indrindra ataony ary esorina ho ratsy ny anarany. Satana dia tena hiasa amin'ny heriny mamitaka rehetra mba hitaona ny fo sy hanakona ny saina, mba hatonga ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy arakaraky ny hatanjaka ny sy ny fahadiovan'ny finoany vahoaka an'Andriamanitra ary ny fahavononan'ireo akatoa azy no ezahany Satana amin'ny fahatezerana hanohitra anazy ireo ihany koa na dia miambo marina aza dia manitsaka ny lalàn'Andriamanitra.
mitaky fahatokiana mafiorina, mitaky tanjona feno herim-po indrindra ny hiazomana mafy ny finoana izay efa natolotra ny olona masina. Tamin'ny vanim-potoana rehetra dia nobeazina sy nofehezina tao amin'ny sekolin'ny fizahan-toetra ny olom-boafidin'ny mpamonjy. Nandeha tamin'ny lalana tery ambonin'ny tany izy ireo, nodiovina tao anatin'ny memy fahoriana izy ireo, noho ny amin'i Jesosy dia niaritra fanorenana, niaritra fankahalana, niaritra fitenenan-dratsy izy ireo. Nanaradia azy tamin'ny ady mafy izy ireo, niaritra fandavan-tena sy fahadisompana tenana mangidy. Tamin'ny zavatra niainany nampahory azy manokana no ny anaran'ny faharatsian'ny ota, ny heriny, ny elany, ny lozany, ary mibanjina an'izany izy. Ny fahatsapana, ny fahafoizan'ny tena izay tsy manampetra natao ho fanasitranana an'izany dia mampietry azy ireo eo masiny ary mameno ny fony amin'ny fankasitrahana sy fiderana izay tsy azon'ireo izay mbola tsy lavo na oviana na oviana. Tena tia azy ireo satria voavela heloka be, ary satria niombona tamin'ny fijalian'i Kristy izy ireo, tahaka anao ihany koa, dia mendrika ny ara-miombona amin'ny voninahitry Kristy. Izany no irina mba ho aminao ihany koa. Aoka hiaritra ny hatsaran'i Kristy isika, ka ny fahoriana, ny fijaliana, ny fanesoana izay ahazontsika ankehitriny dia ho dia voninahitra sy mendrika ny hiara-miombona amin'ny voninahitry Kristy tokoa anie. Vavaka isika, eranay tsara ny Andriamanitra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay an'io. Ampio izahay haharitra, ampio koa izahay mba hay hifahatra ny amin'ny filazantsaranao, ka ny herinao no tianay hanampy ho anay mba ahafahanay ihany koa tsy emotra fa handroso mandrakariva amin'ny fahanarahana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.